Nahazo mihitsy anao nahazo an'ity zanako ty. Fa inona zavatra nataoko? Fantako ny hoe nampirafy anahy ianao e. Dia niady tsika dia izay nahatonga ny accident nahazo anahy. Lehilahy ve re tsy tia mijonoana dia izy izao ve mba kakana isotomandry azy? Tany amin'ny toerana nafenalana azy teo. Mety aty fa tsy mahitata. Betravanala. Zavatra mitera-tozy ty. Dia ahita loza. Ka aseho anazy zany tsy ao anatin'iny. Aseho andrehoana. Dia tsy mahalala hoe mitera-doza. Tindrisy loza atao tranato. Dia zany natonga an'ilany ohatry mianahana be sy melimely be teo tamin'ny nanafina an'iny tasy. Hitako daholo mantsy le natonga teo. Atipitsikilokilo. Dia raha mipoaka tamin'ilay fotoana nanafenako anazy teo izany ty dia niara-maty tamiko teo ndry. Taovy ihany ity tsikilokilo io moko. Ahita loza amin'io ndry. Amiano! Tsy mahazo teneny ndry amin'ny dada sy mama ny zavatra hitandry teo eny momba an'ity. Mazava sa tsy mazava? Dia izao koa raha vao miteny momba an'ity zavatra ity amin'ny dady ndry na amin'ny mama mateo reo loza ho aty andalo miakatra an'aika. Tsy miteniteny fa Lova. Fa mbola ina ihany ianao. Miangavanao mba jerako ty. Dia manino izao?
Inona no tianao hatongavana amin'io? Sarotsika io. Talohana nanovana rarantsika. Tsisy miady izany io. Tsika ny afaka aty e. Mbola te hapedatsika fotsiny izay tena anao an'izany. Tsy haiko intsony e. Na ny tenako ary moa tsy tadidiko hoe tsy fantatro. Tena misaforifory be ny anaty lohako any. Lova. Tena tsara rezy. Raha zao aloha tena tsy haiko hoe tena marina ve ty zavatra seho ao anaty sa hoe cinéma fotsiny sa tsy haiko. Eny rehefa tsy rarahana ihany ianao dia mba tenanary hoe iza ny olona lazanao izany zavatra izany. Aka, za tsy hiteny. Fa iza ny malala raha hoe tena hoe olon-dratsy ianao dia ianao indray ny hanimba zavatra eo. Za tsy hiteny an'izany. Sady ataonao inona moa izany? Mandroso. Ha? Dadalova. Tena paratra. Petrapetraha ianao. Saotra petsaka. Ary maninona raha niantso raha nisy nilanao anahy? Za dokotera fa sika mba resaka aminao a. Kasika le vola hitsaboana ny lova e. Hay, fa nahita sady nga ianao. Magnana kosa nareo zany e. Fa misy inona ry dadalova? Nisy nangalatra ange dokotera le vola e. Tanao, misy banderole zay dia tonga ny tena zay. Fandrala le vola. Dia ahoana indray zany lova? Ka tsy hitako ny dokotera fa zay mangatahako fiaraha-miasa aminao e. Mba hampeo are dokotera. Tena lozy ty. Ny areta miefy ty miambitombo. Tsy afaka hijanona fotsiny amin'izao tsika. Dia ahoana zany? Tena kivy ary dokotera, tena kivy marina. Sao e? Misy dokotera namako izay any anty. Afaka resahana ihany izy a. Ary sura fa afaka hifanarahana tsara amin'ny resaka vola. Resaka aminazy aloha fa zamanary tokonareo a. Ataoko hoe izay mety. Zany a. Raha zantao re. Dia mba resao izy rehefa mba hitao izay mba hifanarahana e. Eny, anao izay azoko atao rehetrarehetra aloha. Saotra petsaka dokotera. Saotra indrindra. Tena makivy ane nahazo alova roneny. Fangamotsy hoe any an-dafina izy no tsabony.
Gatsonrosa. Le vola le hoe saika hitsaboana anazy a nisy nangalatra tamin'ny dadan'le avy nakan'le izy zany. Ahoana indray? Dia ahoana k'izy izany? Dia tsy haiko tsony mihitsy e. Zaho aloha tena efa tena kivy. Tena mampalahelo mihitsy akilovy izany ka. Fa nahagaganarina iny a. Tena mitovy tsisy valaka aminahazo any dada mihitsy nahazo any dada. Fa zany hoe tsofin'olona jiolahy fotsiny izy. Izany ndraiky iny nataovako hoe tena tsy milamina mihitsy ho aty tany ity e. Fa zao nataoko indry a. Mila manana fanantenana tsara indry. Mila maka hery tena tsara. Aza kivikivy izany. Sady Andriamanitra kia miahantsika mandrakariva. Fa ataony lahina foana hoa melody ry lova. Ohatry ny malahelo be foana izy le avy miresaka amin'ny lahato reny. Olon-dozaka iny a. Be tsara velatsiny ianarany reny. Saza ho anemy mihitsy izay. Ontso. Tsy marina izany. Nareo any izy lova efa saika natao raharaha e. Fa ilale accident iny fotsiny a, dia tsy tanteraka le izy. Izay koa ary a, tany amin'ny commune no naheno hoe la accidenté. Dia izay. Ndraso aloha. Fa tsy hoe mifamaly izay dia ndritona be aho. Izay na accidenté anahy. Tsisy mifamaly izany. Nareo any lova tena mifankatia be mihitsy e. Tsy haiko tsony ke. Samy manana ny lasainy daholo koa izy miresaka amiko dia izy. Hitako tsony. Iny e. Rariny be mihitsy lara hiteny azany a. Satria lah mbola tsy mahatadidy ny zavatra rehetra. Mbola tsy mahafantatra. Fa zaho a. Ohatran'ny talohan'le la accidenté eny an'ilay tomobily iny. Dia nahita ny tendrony kitikitika ny tomobily lahy. Maninona? Je. Hitako izy kitikitika ny tomobily lahy. Ie, iny. Tao ambany tao. Dia mety izay angamba no nahatonga la accidenté iny ngatrehatra. Tena marary kely lohako. Andray, mbola matory. Tsy asa be ty tsiory. Tsiory a. Neny a, si vao marena be zao koa nareo dia Atoandro ny andro tamin'ny foaza ho taryngy andry e. ka mbola matsiro be le tsy asa. Foaza hoa. Zao e, si nareo koa. Jereo le rary. Tara mama. Io vao mody mikoropa keo. Andraso aloha. Ahoana ny tany ampiasana tany omaly aloha. Mba saika resaka tamindry aho tsy maly hariva fa voatokotry dia natory. Nga tsy afa-baraky. Fa naninona retsy? Tena menatra ary ny tao. Ordinateur daholo nampiasaina tao. Za rehetra mivendrana be tena tsy mahay mikitika tao. Zany izy rehefa kambo velona loatra tany am-pianarana. Zany no vokany. Andray za ve ny kambo velona? Sa ianao tsy nahazoto tsony nampianatra anahy dia tsy nahatody fianarana ohatrany zana-bahoaka rehetrarehetra. Reniny akondry izy. Za rehefa tsy azo averina tsony zany. Zao retsy a.
rehefa tsy mahavoy ihany ny saina mba ny vatana indray no ampiasaina mba mahay miangolangola mahay miangotongoty zany koa ve dia vatoroko andrifa tokony andeha ho azy zany tena tsy ao aminao marina ny lelo roneny a dia hainao fotsiny manina itsiranazy ary sao dia mbola tsy fotoana fanaovana an'izany zao sefo eno a sady mety tena sirika be sika voaingana mantsiny le mission iny tsy ny antsaonareo mihitsy hoe hiady hevitra ampony amin'izany ny ilaina eto dia hoe atao le mission zay ny atsoko anareo mila vilesina vy dia mafana e fomba anaovana azy a alainareo mitsamy izy za no manamora fangalanareo azy tsisy fomba tsotra koatran'izay eny ary mahazo matoky anao zany raikitra zany e raikitra kare ao fa ho avy a ahoana anao tena miaratsindra mizay tena somary tara kely ny zavatra kely otrany tena namahirana be ana ka tsy maninona zany fa zao le itsiory a entovoka misy rendez-vous kely alehako rehefa avy eo zao dia tsy maintsy mandehany a fa lamindaminy kely aloha ny braotsika dia zao raha tsy enda raha tonga eo le mpampianatra anao dia tonga dia tombo eo ny fampianaranareo entovoka dia inona koa raha misy olona mitady a dia asiavy miandry izy fa tsy ela zay a Monsieur Robson nga ianao? Za mivady. Ianao le tsiory? Ien tompoko? Ay,minahoana fahasalamanao zao? Efa tsy dia maninona intsony ka. Misaotra betsaka indrindra tamin'ny fitsaboana sy fikarakarana nataonareo anahy. eny adidinay zany adidinay mikarakara anao tamin'ireny ary manahoana ny asa mbola vao manomboka mihitsy aho zao fa eny hiezaka hanao tsara ny asako ie eny ataovy tsara ny asa zany a sady zahay koa rehefa miasa tsara ianao a dia tena olona mikarakara mpiara-miasa aminay zahay ie anao zay faraheriko indrindra madama madikisa ianao anahy sotra melolo amin'izany teninao zany tena mahafinaritra ie ataovy tsara madama zany mbola hiandry Monsieur Robson eto ie andriandry kely anazy eo aloha za tarany tenenao mihitsy zao ny tadiavinay fa misy salama ngasa mba tia mangivangian'ny dokotera fotsiny nareo rofavy zany dokotera tanao ohatra misy zavatra maharary anazy zany eto mba nikiboko eto tena mila manao koa ianao raha zany ka zay indrindra nge nandehananay aty aminao e akataratasy anaovana an'izany ary melodio maninona tsy miteny mihitsy ahoana marina fa hitanao amin'ny lovary farany izy eo vao teo ny dadany teo zao sady tena mampalahelo be nge fa le vola sakitsaboina ny lovaka lasa mifanendaka indray aloha tena
atsoriko fa tena kivy. Ny tena marina mampalahelo loatra ny lova. Amin'io tena misy olona mandainga amin'ny loatra ao an-tranony ao. Ie, manaratsy ana fotsiny totro izao e. Tsy azoko. Ka lazain'ny lova fa mélodie daholo ingeny ao ambadika izao rehetrarehetra izao e. Io mahatonga anazy ohatran'iny. Courage ke mélodie. Sady za zao efa andefa mailina an'ilay namako ny Inde hitsabon'ny lova. Zay angamba sisa ny azoko atao e. Tena misaotra betsaka farany. Tena mananamana mihitsy manana anao. Manao izay vitako ary reto. Dia ndao aloha tsika ka ny taratasy mivoary ary. Sary tokony mba akaina kely amin'izay aloha ianao ty fa jereo ianao tena hitako reraka mihitsy sao dia mba marary eo. Aleo eto ihany e. Eto mba mahita ny lova. Jereo tenako. Tsika ho mba mila mahery, mila manana fanantenana. Mahery ve moa tsy ahery. Fa indraindray ngely izy tena mila tsy ho saky. Jereo amin'ireny mahazo antsika ireny. Tsapaka izany. Fa itokotera nge efa niresaka tamiko e. Tamin'izaho ilay tany amin'ny biraony iny. Fa misy izany dokotera namany any izany hony efa niresahany hitsabo ny lova. Zany? Enga ny mba anaiko izany dokotera izany. Dia ahoana koa nefa momba ny vola amin'izany e. Dia ilay volantsika nisy nandroby iny, ahoana? Efa vola very iny. Efa very iny. Hitantsika intsony izay anaovana an'iny fa izao efa natsofoka aloha ny taratasy fitorinana amin'ny pôlisy. Dia aleo ny pôlisy mba hanao ny asany e. Miandritsika. Zay no ataontsika izay fa tsy tokony kivikivy ohatr'izao ianao. Jereo ngeto ianao. Ndao aleo ianao nakaina kely mihitsy aloha ka. Ndao atorerem-pan'ny efitra ary aloha. Ndao fa izany andry azy ao rehefa avy eo. Tena misaotra betsaka raha mitsy tonga taty mihitsy moa ianao nanatitra anahy. Tena misaotra indrindra. Tsisy fisaorana izany e. Lalaka ny nge aty e. Inona koa nataonao aty? Azafady. Izy izy tiako sa namako raha mitsy ray tanàna aminay moa izy izany e. Dia izy ny lehibe an'ny orinasanay. Monsieur Robson anarany. Grand merci. Sambatra mihitsy manana namana azy tovavy tsotra sady tsara tarehy. Ary ambonin'izay mazoto miasa. Zany tsara izany. Zay tsy olea. Tany misy Tantara rapitso maraina. Ie, veloma ianao Monsieur Robson. Velominareo e. Ay moa izany dia efa terina raty mihitsy madama kely eo. Ianao aza sary-piaro.
lala mody iny dia izay natokana niaraka taminy teo. Ary mba matokisa koa moa valeur fa za dia saro-piaraotriny foana e. Ianao ne tsy azoko mihitsy e. Manina zao raha tonga dia tenenina hoe zany ny olona miaraka aminao. Fa ozy ianao hoe namana. Mamarara ny foko amin'ireny e. Ay, ve zany mahasaro-piaran'ilay malalaka e. Aleo fa teneniko izy amin'ny manaraka e. Manao zany? Misy inona le? Tsy afaoro mingala? Tena mikorotana be ilay saiko. Mikorotana hono? Tandra ohatran'ireny misy kisarisary zany dia misavorivory be. Makarary andoha e. Normal zany. Nareo manana fahavoazana any amin'ny lony efa mihiboka fotsiny atao anaty rindrina efatra tokoa. Bobongolo ato ry alahy ny farany. Nolotra lazao a mila mivoaboaka maka rivotra. Hoana, iaraka amiko alahy. Voaka kely antsika. Zao ve? Zao koa. Iandro roviana ndraiky tsy zao lahy no mikorotan-tsaina. Dia hoaiza nefa? Zany re voaka fotsiny aloha tsika dia rehefa any mahita izay ale. Tsy ery toerana milamindamina mangingina. Sanao izay lahy? Tera re? Mety zany e. Ndao ary? Ndao, aingana. Tena asety aloha ary. Fa iza reo? Zany re a. Botoakamo reto. Reto miaraka amintsika androany. Fa zao ilahy tonga dia miaraka amin'ireo roa aloha fa za mbola mihodina kely dia tonga dia anytsika mihaona rehefa eo. Fa nga tsy miaraka? Miaraka tsika fa tsy ray lalana fotsiny zany re. Tonga lesy dia hoeto izy. Ao a. Zay. Rehefa io zany. Ndraikidraiky papa zany androany a. Biasa be ilay izy a. Fa zay ve ianao vao tonga? Ka biasa ngely tsy alita tany. Tsy afa-niala mihitsy a. Ary le secrétaire vaovao papa Imanina wa namavoary. Le namako le niteneniko anareo iny le maty ny dadany dia aveo koa izy afa-tsy zaza fa voadonan'ny tômôbily. Mampalahelo be zany papa sy maman. Tena mampalahelo mihitsy. Ny tsioriny a nitantarana amin'ny fiainan'Andry Manontolo. Tamin'izay moa zay le niandry ianao. Soako fa mba teo izy mba nampirezadresaka anahy fa ratsy izay a. Ka le olona nanao rendez-vous amiko mihitsy angeny tsy maro-potoana e. Ianao moa tsy nahandro dia lasa. Kenao ela beko. Fa zao hoe mba hampianaro i tsioriny. Raha mba misy zavatra tsy hainy a mba hatorotoroy izy. Ka efa zany mihitsy angeny ataoko izao e. Efa ampianariko atoroko amin'izay zavatra tsy hainy rehetra izy. Allô? Efa any aminao le izy? Ay. Andraso fa ho avy anay zao dia antsika mijery anazy. Aza tataitra aloha e. Mbola tsy fantatra akory izay aho.
ho avy any azy aho. Fisy ty zany miantso amin'ny andro arivo zany. Le namako nyteneniko anareo teo zany papa. Misy marary ao ambanin'ny kibony dia efa azony ihany le valinay koa dia zay no jerevako an'izao. Ka tsy efa riva ve zao lesy a? Sady ny sakafo aho efa Tsy azo torapitso zany e. Ka efa nampanatina anazy zany papa sy maman a. Raha ohatra ka hoe taraikiraiky a dia tonga dia misakafo any. Za ve etsika ho mpandrina fa nga iny tafatsanganao? Ka tsy ao izy Misina? Samia, tsy hitany lova e. Tsy tahoana? Tsy tahontro. Ary efa jeva dolo tao anefitra tao. Na hoe taty atokotany. Nefa raha taty atokotany ve za nge teto foana e. Fa tsisy olona mivoaka zany teo. Tsy nahita mihitsy ala. Ka inarany atao e. Efa tao amin'ny WC? Fa jereko daholo a. Ty asa izy aminay koa ary le bandy. Lasa nareo mianahana fotsiny. Zao zany no ataontsika e. Tonga dia mizarytsika anankitelo. Samy mandeha amin'ny lalana mba tsy ho lasa lavitra izy. Zao natao. Aleo aloha ianao mijanona. Mety zay hevitra lahy zay. Aleo anao mijanona ataontsika selana dia jery azy. Janona anao fa raha zao hitanao zao koa vao maika nahirana any. Ataorako ifanenjehan'ny olona ndray ny zanako iny. Aza mipanika oatra mino mama. Kendra dia andao le tsy haiko. Aika anarynareo e. Dry marina aky. Raha mba fantatry ndry moa. Kisendrasedra ny ky nahitako an'io asy io e. Ka efa tsara vita anatry ndry amin'izaniko. Fa tsy zany ky mampiasa ny lohako amin'izao a. Fa inona koa ky? Ny amlova. Tena tsy ho avitra tsony mihitsy ky ny aminay raha zao mitohy. Fa maninona e? Fa niala? Fala 16 izy! Ye, aleo fa tonga ana sao dia zao. Eny kia, ye. Fa misy ina kia? Tsy tahoana izy na le anlova. Le zandry ny antso ana teo. Fa aiza ihany tendra zalava to mbola tsy mbola hany mihitsy. Ho avy eo lesy izy e. Mety misy zavatra kely manahirana anazy fotsiny fa tsy maintsy ho avy eo izy. Tena ela beko. Tena niveriko fa tsy ho avy lesa nareo le. Inona ny mampatahotra ny laly? Mpandeka madolo inge reo. Sady teneniko amin'ny lahy.
tendry zany lesy tsy mandainga miaza rehefa teniny hoe ho avy izy dia tonga izy zay. Zay na re zay. Fa ety zany le hoe toerana le hoe akana rivotra. Fa ohatrany mikorotana be zany eto. Kitako. Mivy le zao amin'ny areti-tsaina. Tsy aloha hoe miankianky kely ery amin'ny hazohazo ambony ery. Le erive? Tsy tonga ko ena teny. Ai zany kio. Zavatra miakatra kely eo fotsiny akaiky io e. Sady mba manaonao sport kely fa miboka fotsiny eo an-trano ve lesy. Tena maro mihitsy zany e. Indao a zavatra akaiky io. So na zala raha mandeha na dia mandeha. Mandehako. Ndao zany. Ndao mba za miaraka amin'ny lafaony e. Fahoana mama? Tsy hitanay aloha ve? Vera ny zanako. Aza mora kivy aloha mama. Mafy kika. Tendry sy ny dadany izao lasa nandeha any. Nefa ki hatramin'izao mbola tsy tonga foana. Sady tsy mba malala miantso hoe hita ve lova. Falozinina re ty Andriamanitra. Tena tsy hitako tsony ankizy atao a. Raha sanatria ka tsy hitany moa kely lova dia ahoana? Aza miteny an'izany. Tsisy zany. Mila manana fanantenana antsika. Fanantenana. Dia miandry izay sitrapon'Andriamanitra ankizy iza. Ary nga dia tena tsisy nahita mihitsy ny voany teo. Za koa aneky tena mba gaga mihitsy e. Zay a tato trano tato daholo. Tendry ara teo tokotany teo foana. Ino mama sotroy a? Sao dia hisotro kondry? Mijery kefoko izao. Fa nga mbola lavitra fa finna zany. Ina raha tendry le atao aty anaty klia tsara be. Fialamboly ve le ho atao dia aty anaty ala aty. Zany re andao. Efa akaiky kely sisa dia tonga etsy makaiky kely sika dia eo. Tena ohatrany marara, manomboka marara le lohako ohatrany te-hody zany. Ndao zany re. Rehefa vesika mody. Rehefa aty. Aiza lova? Efa tapitra voatetinay daholo ny manodidina fa tsy hita lery. Vera ny zanako. Calme aloha mama. Mbola tsy fantatra ngezy efa voalazainy tendry eo e. Sady sao dia marary eo indray ngendry e. Mila mandamy-tsaina daholo tsika. Zany mihitsy fa mila dia mba tenena kely ny olona aminareo any e. Sao dia mba mandalondalo any izy e.
Tendry. Dia ahoana ty? Hitalala ve? Zany. Zao letsy aloha. Ataovy aloha zy hitalala fa mety any fa fampiantso ihany tsika sy alahy. Zay a. Zay, okey. Fa ahoana onitry samy a? Hitan'ny Tendry ve? Hitan'ny olona miazakazaka be nandeha lalana kany amin'ny vilany olo lery e. Sy tena zava-tozy. Vonoiny olona andray ny zanako iny. Lasainy olona fahatala andray izao. Kalma aloha Lydia. Tendry zany efa lazana. Lozany izy mirifadrifatra an'izany e. Raha mihetsika krizy ihany. Izany ny hamonjy anazy. Efa niantso ny tany aminay za. Fa efa nahazo voatay amin'ny Tendry nga? Agnana zany a? Soaka aloha avy. Foana indray? Valaka be aho e. Valaka ahoana lesy? Ndao eto aloha kely eto efa tazana an'le toerana. Talary iny? Io ohatra somary ohatra amin'le midemoka kely ohatra maitsomaitso kely io. Teo amin'io toerana io a. Teo nahita la Mélodie nampiaraka tamin'le bandy. Inona? Rosy zany e? Tsy tsaroana re? Fa defa te zana ninona taty nefa tamin'izany? Ratsy ny lesin'ny olombelona. I Mélodie izy tenany mihitsy no nigideha lahy tamin'ny telefôny nandeha hidery anazy teo. Tena tsisy miverina amiko ity zany zavatra teneny lahy zany. Tsisy tadidiko zany. Tena vao mafy lahy. Andao aloha eny amin'ny toerany mihitsy ntsika da amin'ny Ndao ary, ndao.